Dia mbola fahaly tafaraka aminao atao anatin'izao fandaharana fantaro ny marina izao. Androany isika dia resaka ny tena fiadanana. Izay ny lohahevitra izay fampisarana aminao amin'ity androany ity, ny tena fiadanana. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona toko 4:10 ny andininy 7:20 dia milaza toy izao hoe: fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Io teny io dia teny izay notenenin'i Jesosy. Hozy izy hoe: fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Misy ny tena fiadanana ary misy ny sarotsarom-piadanana. Ny tena fiadanana dia tsy ho hitantsika amin'ny alalan'ny izay zavatra heverintsika hitadiavana fiadanana. Ny vola dia tsy afaka hanome antsika ny tena fiadanana. Manome fiadanana ny vola fa vetivety kely ihany, mandalo miserana ihany. Fa raha mitady ianao ny tena fitsaharana, raha mila ianao ny tena fiadanana, fiadanam-po sy filaminan-tsaina, dia tsy avy amin'ny vola ny tena hitanao an'izany. Satria raha ankininao amin'ny vola ny fiadananao dia hiaka-hidina zany ny fiadananao. Satria ny vola mety misy izy androany dia mety tsisy izy rapitso. Tsy hoe rehefa manam-bola androany olona anankiray dia mbola afaka mbola hanam-bola ihany izy rapitso, fa io miovaova, misy dia tsisy. Ka raha ankininao amin'izany ny fiadananao dia ho sahirana ianao. Fa ny tena fiadanana dia tsy vidim-bola ihany koa ary tsy voavidim-bola, fa omena maimaim-poana ny tena fiadanana. Satria fantatr'Andriamanitra hoe tsy ho voavidintsika mihitsy izany fiadanana zany. Dia hozy izy Jesosy hoe: fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ohatrin'ny ahoana moa zany fiadanan'i Jesosy zany? Jesosy ange rehefa tao anatin'ny tafio-drivotra sy ny ranonorana dia ny mpianatra rehetrarehetra dia natahotra sy niantso hoe: ho faty izahay, ho faty izahay. Fa Jesosy tao anatin'iny fotoana iny dia natory izy. Ao anatin'ny vanim-potoana mampikorotana ny maro, ao anatin'ny vanim-potoana mampatahotra ny maro dia mbola tony foana Jesosy. Izany ilay karazam-piadanana izay tiany Jesosy omena antsika. Be dia be zao ny aretina mifafy amin'izao, be dia be ny zavatra mitranga, ny tsy fandriam-pahalemana, dia mikorotana ny fon'olona maro. Fa raha tena mitady fiadanana ianao, Jesosy no afaka manome anao an'izany. Ary ny zavatra tena mahafinaritra dia hoe tsy vidiana vola ilay izy, tsy miankina amin'ny zavatra ataonao ilay izy, fa omen'ny Jesosy maimaim-poana. Ny anjarantsika sy ianao dia ny mandray an'izay fiadanana izay fotsiny. Ary izay ilay fiadanana omen'ny Jesosy izay, ilay fiadanana tena maharitra. Io tsy miovaova zany hoe fiadanana omen'ny Jesosy io. Ary io tsy miankina amina vola io, fa na misy vola ianao na tsy misy vola ianao dia afaka nianana fiadanana ianao. Tsy miankina amin'ny fari-pananan'ny olona anankiray io, tsy miankina amin'izay zavatra nanany io, fa miankina amin'ny Jesosy ilay izy. Ahoana ary ny fomba ahafahanao mandray an'izany tena fiadanana zany? Ny ahafahanao dia tsy fomba be dia be, fa tokana ihany ny fomba ahafahana mandray an'ilay tena fiadanana izay omen'i Jesosy eto, dia amin'ny alalan'ny fandraisanao an'ilay tompon'ny fiadanana. Raha mbola tsy tafiditra ao amin'ny fiainanao ilay tompon'ny fiadanana dia tsy izy zany fa Jesosy. Izy ilay ambaran'ny Isaia ny amin'ny Isaia toko 7 manomboka amin'ny 15 hoe: andrin'ny fiadanana. Izy ilay mpanjaka ny fiadanana. Raha mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fiainan'olona anankiray na ao anatin'ny fon'olona anankiray ilay mpanjaka ny fiadanana dia mbola tsy afaka niadana ny olona anankiray. Satria tsy ny zavatra anananao ety ivelany no mampiadana anao, fa ilay Jesosy ao anatinao. Izy no afaka mandamina ny korotana sy misafotofoto rehetrarehetra ao anatin'ny olona anankiray. Izy no afaka ampitony an'ireo zavatra mikorotana rehetrarehetra ny anatin'ny olona anankiray. Raha mbola tsy manana an Jesosy ny olona anankiray dia mbola tsy afaka niadana zany mihitsy izy.
raha mbola tsy manana an Jesosy ny olona anankiray dia mbola sarotsaro-piadanana ihany zany le ananany, satria tsy misy fomba ahafana mahazo an'le fiadanana raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Io le fiadanana tena izy, tsy maharitra, tsy miovaova, ary ao anatin'ny vanim-potoana sarotra lay lalovantsika amin'izao mihitsy no ilainany zany fiadanan'i Jesosy zany. Ka ho anao rehetrarehetra izay milany zany raiso Jesosy, sokafo azy ny varavaran'ny fonao, ampidiro ao anatin'ny fiainanao izy dia omeny anao ilay fiadanany, araka ny teneniny hoe ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Rehefa manomboka tafiditra ao anatin'ny fiainanao Jesosy, izay vao manomboka tonga ao anatin'ny fiainanao ny fiadanana. Dia fiadanana koa neo antsika tsiraray avy amin'ity androany ity, mankasitraka tao anatin'ny fanaranao ny fandaharana dia mirary soa samy Tahian'i Jesosy daholo.